Ratianono nanao ny tsy mety azavelandresy ny atalana fanimbazimbana maika mitsangana. Loha hevitritsika farany mbola misy fotoana kely andrevatolonisitra alohan'ny andraisana ny andro sovataribia dia hiditra amin'ny resaka ataontsika hoe megoavana ma ny loha hevitritsika teo dia megoavana izy amin'ny fahatelo tia dia ny politika zany fanontaniana mipetraka dia hoe mpanohatra ve ny mapary sa io zany ny ametrahana fanontaniana goavana be satria betsaka na ny artikla amin'ny gazety na inona zany ny famafobeny ihany ka eto ianao zany isoa ianao fa eto hovavolombelona mihitsy ametrapetraka momba an'izay miara-politika indrindra eo anatrehan'izay toe-javatra zay. Ia, fanontaniana moa mety efa ty amiko ny tenako dia filohilefitra eo anivon'ny mapara angamba ny tena hoe valiteny dia izy ny mpitondra teny afaka efa nilaza sy mbola afaka milaza mikasika an'izao hoe mpanombotra ve ny mapara. Eo mantsy dia tokony azava amintsika amin'ny teny malagasy ny hoe mpanohitra izay malaza ny amin'ny teny frantsay ngamba ataoko hoe sujet matorateny sy ny hoe manohitra na ny hoe ny verbe. Ny mapara raha ny rariny sinitsiny dia mapara no nandresy tamin'ny fifidianana ny fanimy teto. Maro anisy izy tamin'ny fifidianana sy novam-bahoaka ary maro 2020 ny député voafidy tamin'ny alalan'ny mapara. Ary tsy mamelatra amin'ny teny an'izany matoa nisy filohan'ny repoblika voafidy teto dia candidat zay napetraky ny mapara sy nitoana ny mapara. Ny tenako zao dia nanao fampiezan-kevitra niaraka amin'ny filohan'ny Rajoelina nampandamy ny filoha ankehitriny nandeha nitety faritra iran'ny Madagasikara distrika fito isan'andro no ataonay mirahalahy mianaka anaovana fampiezan-kevitra. Misy ny toerana zay nandehananay tsy nandehanana ny filoha ankehitriny akory azy nanaovana fampiezan-kevitra fandresen-dahatra zany. Ary betsaka ny olona resy lahatra satria ny fijoroan'ny filoha Andry Rajoelina teo dia naresy lahatra ny olona hoe ato zany ny fironana sy ny safiditsika satria anontolona izay efa natombontsika. Zay zavatra zay nefa ny ankehitriny dia mampalahelo ny teny mampatrika fa ny soron'ny olona teo am-pelatanantsika ny lakile. Raha ny tena marina zany ny tokony hitondro sy hitantana ankehitriny dia ny mapara sy izay afaka hifanometanany ao anatin'izany gouvernemanta isy ny mapara izany. Kanefany nisy hitapokeram-pirenena ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka natao zao karazana cinéma sy paikady rehetra zao mba nafana nanongotra ny mapara tamin'izany fahifanana nampindraminy vahoaka anazy zany. Dia hitatsika ny zava-mitranga teo anivo ny antenimieram-pirenena rehefa nipetraka ny filoha izay filoha Razanamahasoa Kristina natotry ny mapara ary lany tamin'ny fomba ara-dalàna mivantana teo amin'ny aina aman-jerim-pirenena dia mbola sahany hafa ihany tsy mahatoditody ny jerim-paikady ahafahana manombotra anazy zany fahefana izany. Ary ny zavatra mampanela ankehitriny dia ny androm-panjakana tokony aro zany hoe ny antsika manaraka voly amin'izany dia ny fiadidiana ny repoblika ary ny fitsirana avo momba ny lalam-pandrenana no ny ray tendro sy nanao tsikompakomba mba hantanteraka ny fandravahana zany bromaritra teo anivony antenimpirenena zay nanana ny mapara maro anisa tokoa. Dia natao ny fifidianana izay fantatsika fa natao ateritery. Raha iresaka gouvernemanta itsika na ankizy any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fototra aza
tsy ilana zavana ny famakina ny andininy lalàna fa efatra ny-apolo amin'ny lalam-panorena mazava ny voalaza tao ary ny fampiarana an'izany dia mazava fa ny mampara no anana ny olona zay atolotra ho fidiana ho prime ministre natao zao karazana fomba rehetra zao mba tsy ahafahan'ny mampara hiditra ao anatin'ny gouvernemanta ary ny zavatra mitranga de na de niezaka aza da tsy oriana satria fantatro tsara fa tamin'ny gouvernemanta voalohany zay nanaovana latsakalina amy 12 alina ninina fahamena re matomany patrika nahitra zareo ndre tsy nenimbolana melohany hoe anindrena lehiben'ny gouvernemanta fa maninona ny tsy maintsy atao misasakalina no nany andrena an'izany mampametram-panontaniana rehefa nyekeny be sy maro ary mba hisininy ataoko hoe fitoniana sy tsy antonga amin'ny fifandrefesany samy malagasy noho ny hoe hevitra tsy mitovy de hoe raha izay fomba izay ara no iverinareo fa afahana manendra ny prime ministre hoe ny maro anisa dia rehefa amin'ny kambana reo député na vondrona politika satria izay no nafahana naisotra anazy teo amy fahefana teo mampara dia nikambana teo anivon'ny armada ny maro anisa vaovao dia novalikafatra dia misasakalina ihany a no misasakalina fanendrena prime ministre izay lehibe ny gouvernemanta tsy ny rana gouvernemanta prime ministre ratsy tsodrano ny fahitana ihany zany satria tsy nameny tsodrano io ny mampara ka eto aloha miteny hoe mpanohatra sa manohana ny mampara tsy fantatro aloha fa ny mampara ankehitriny tsy mbola mitsodrano an'io gouvernemanta io ary ny voalaza ministre mpanjakana rivrakoto tamin'ny gazety express de Madagascar androany de somary mampapetram-panontaniana ihany satria izy de milaza manao hoe ianareo tim sy mampara de efa manohatra fa inona ny tsy dirinareo mpanohatra de hoy zao hoe resaka any ihany ve ty sa inona ny tiana hivin'ny mpanoratra inona ny tena tianao ambara samy mahalala itsika ankehitriny fa tsy misy zany satan'ny mpanohatra zany mazava ary aiza ny didim-panjakana fampiarana zany na ny décret d'application hoe inona na tsony hoe mpanohatra ary iza no afaka manohitra fa ny zavatra mitranga aloha de izao na isy zany na tsisy zany andre mahatonga amy patrika ny tsy teny ndraiky hoe zato isan-jato anga fa hoe ny 5 isan-jato ny vahoaka malagasy izay matsiaro mijaly ao anatin'ny aiziny délestage ny vahoaka malagasy matin'ny anaona ao anatin'ny kere ny vahoaka malagasy manitsy ravoloha noho ny tsy fandre-pahalemana ny vahoaka malagasy tratra ny herim-pamiretana dia efa manohitra izao fitondrana izao tsy tena eto satria nisy ireo syndicat izay maro be tamin'ny sabotsy miteraka resabe ny zavatra iny nakalaza ny fahavalopolo taona ny orena ny syndicat teto Madagasikara mitaky ny zo fototra amy maha syndicat tsy mpanao politika ny mpanao syndicat fa mitaky ny zo fototra nefany a ny valikafatra amy fitondram-panjakana de ny tribunaly sy ny fanagadrana misy ny zavatra mitrakany eto hoe mpanao gazety manao ny asany giatra syndicat teo anivon'ny ara Madagasikara teo anivon'ny jirama sy ny sisa tsy mitany saiketo ny université fantatro tsara zany zavatra mitranga ka ankehitriny mpanohitrinona moa ny ilay ny fitondram-panjakana manohitra n'inona fa amiko a ny fitondram-panjakana mihitsy ankehitriny no mpanohitra ny tenany voalohany satria ny fanjakana izay nametrahany vahoaka malagasy fitokinana fitokisana hitantana ny tany sy ny firenena ankehitriny no mivady beliran tam'izay fanekena izany tsy fanajana lam-panorena ny fanaovana ampiamamba ny fitantanana satria ankehitriny de fantatro tsara ny zavatra misy nanoma patrika ny fifidianana nisy teo nanaovana reny hoe grands électeurs na hoe mpifidy vaventy reny de mba ahafahana mandeha mametraka loko rano ray mangamanga
ny androm-panjakana lo olona sy ny be ny tanàna eto Madagasikara. Zany ve no ny matimatesantsika ny divana teto nanaovana tolom-bahoaka. Zany ve ny nampitrotra ny vahoaka malagasy ka tsy nanekeny ny japony fa ankehitriny miverina izany zavatra izany. Ary ny nandanina ny lalam-pandroany tamin'ny folo sy roa arivo dia mba hisiny hoe fanjakana tsaran-tantana sy ny fifandanjam-pahefana. Zany ny zavatra misy ankehitriny dia ezahana ovaina izany ka eo ampelantanan'ny mpitondra atao tsy refesy mandidy ny vangombo ny fahefana rehetrarehetra. Ary raha tokana asokana tsara zany ny tiaka ny vahoaka malagasy fa ny zavatra misy any tsy izay. Tsy izay ny zavatra misy ao anatin'ny fahantrana sy fahalovana ny firenena. Io le lazako tamin'ny voalohany hoe kere ara-panahy ny vahoaka malagasy, lay sotoavina malagasy. Ankehitriny le olo-mofidy lasa olo-movidy. Sanatria vava tsy mampitovy amin'ny olo-mofidy amintsika raha le hoe hitako somary mea moa lay filazana hoe androany tahitako amin'ny gazety iny hoe ireo mpampanofa tena tamin'ny midi hitako iny hoe mpampanofa tena hita tsara lalàna ka izay manome vola azy dia afaka matory sy miara-mandry aminy dia miova izy tsy fitiavana tsy fandraisan-dahatra tsy izay fa tombotsoa vola maika. Zay no mibaiko ny fanaovana politika eto Madagasikara. Tamatamazana vola ny olona dia mivadika palitao. Soa ihany fa mbola betsaka ny olona zay manam-panahy ankehitriny indrindra ao anivon'ny mampara tsy manaiky izany zavatra izany. Ka izao toerinay ny fanaovana ny fanampitehana ny Madagasikara, ny fahalovana, ny fampantrana malagasy, ny sy fandrepahalemana, toerinay izany rehetrarehetra izany. Ka raha izay ny ilazana fa mpanohatra ny mampara tompoko tsy mila seza mba ho lambolambona hoe tia ny sezanareo mpanohatra nitsofana anjomara etsy Mahamasina nanovina kirioka iny amin'ny arabe. Ny mampara rehefa tsy mety ny ataonao dia miteny izy satria misy vahoaka mampiteny azy aza manan-kilembenana. Ento ny feonay. Fa kosa izay tsy manakana ny hafa izay vonany andray ny toeran'ny mpanohitra na miaradia aminay na tsy miaradia aminay vonany anao anteraka ny mpanohitra fa zao mety zao mendrika zany toeran'ny mpanohitra zany sao mpanohitra saribakoly ka ny any Mavoloha na ny ao Ambotsiroatra no isitona tadiky fe ampandianao mijoroa amin'ny hevitra mampanohatra anao ary toero zavatra tsy mety fa izay ny andrasan'ny vahoaka ny tena mpanohatra. Tsy resy tiako ny manao ny marina na ino manjo dia miary